Hampandoavana hitra roapolo isanjato ireo fitaovana solaire amin'ny enina amby roapolo sy roa arivo. Voalaza fa hampandoavana hitra roapolo isanjato ankoatran'ny TVA ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro araka ny volavolan-dalàna amin'ny fehiny-tetimbolam-panjakana enina amby roapolo sy roa arivo. Marina fa zara raha nandoa hitra ireo fitaovana ireo hatramin'izay heverina handoa hitra 5 isanjato ihany koa ireo milina industriel sasany izay tsy ampiasaina amin'ny sehatry ny fambolena. Ny tao Beltsirbina kosa dia ampisoloky efada milaza ho manana mena batona Will Desnabra no tratran'ny mpitandro filaminana ny andro ny 20 Novambra. Fampitam-baovao nomeny mpandrara iray ny commissaire de police sy ny procureur tao an-toerana no nahafantarana izany zavantranga izany. Efada izy ireo misandoka toerana ny Avina milalao tapaka tsy fantatra ihany koa no mitondra entana hosoka nahitana telefona sivy karazany ihany koa izy ireo. Efa anaty fanadihadiana tanteraka ny raharahany ao amin'ny police pirenena izay hatolotra tsy ho ela ny fitsarana ihany koa raha araka ny fanazavana. Nanolotra fanomezana toy ny fitaovana ho an'ny sekoly ny jamba fiherenana toliara ny ministry ny mponina sy ny firaisankina Ramatoa Raharnirina Sidoni. Ity fanomezana ity moa dia tafiditra manokana amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy. Ny amin'ny resaka fahasalamana kosa dia asiam-panavoazana ny hôpitaly Befelatanana. Tonga nitsidika teny amin'ny hôpitaly Befelatanana ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny andro ny zoma 20 Novambra 2024 niaraka tamin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Nandritra ny fitsidihana no nitondrany taleny hôpitaly ny mikasika ny tsy fampiany fitaovana ara-pitsabona ny fotodrafitrasa efa tonta ary ny tsy fampiany mpiasa. Nisy fepetra fanitsina vitsivitsy nampiarina avy hatrany ary nanamafy ny gouvernemanta fa hapetraka ny drafitra fanavoazana sy fanatsarana mahagitra hanarenana tanteraka ireo olana sisa. Marina mo fa ny gouvernemanta izay efa mikasany hitondra fanavoazana ny fotodrafitrasa ny fanomezana fitaovana ara-pitsabona moderna ary ny fampitombona ny isan'ny mpiasa ny fahasalamana eo anivon'ny hôpitaly Befelatanana. Mbola Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta hatrany ity sary hitantsika ity moa dia fifamindram-pibekona teo anivon'ny vondron-tafika fiarovana tao amin'ny fiadidian'ny Premier Ministre. Tontosa tao mahazo arivo araka izany ny fifamindram-pibekona teo anivon'ny vondron-tafika fiarovana ao amin'ny fiadidian'ny Premier Ministre ka ny Colonel Rakoty Malala no hitantana io rafitra io manomboka izao. Teo ambany fiahiany Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta mo ity lanonana ara-miaramila ity. Andriamatoa Fidèle Razarapiara kosa dia tezitra sy ny akapofina mo tatoato, tezitra izy noho ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana ambony tsy nitolona ho an'ny zanaka mampara ahoy izy afindra toerana fotsiny ny ankamaroany ireo voatendry ireo ary nilaza ihany koa izy fa voamafy ireo nitolona fa ireo niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha no mahazo toerana. Sarotiny ahoy Fidèle Razarapiara satria isanandro izany no nifampitady tamin'ny fitondrana teo aloha ka rehefa nandresy dia ireo teo aloha no midingindrambo nefa nambarany fa misy manana dossier maloto izy ireo. Raha izao no mito dia hisy mpanohitra havisy havanana ity fitondrana fanavoazana ity hoy ny nambarany solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiara. Hisy mpanohitra havisy havanana koa satria ny mampara mpanohitra andaniny ary ny team no mpanohitra ankilany fa asa mo raha mitondra ny hevitry ny team i Razarapiara amin'ny anarany manokana hoy ireo olona sasany izay mametra-panontaniana. Manoloana ireo resabe miparitaka ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera moa dia nitondra vanikafitra ny filoham-panjakana Andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina. Misy mpanao politika te hametraka ny olona amin'ny toerana ambony ka tsy nahazo izany dia lasa manao manipulation politika hoy Mikael Randrianirina Colonel. Maro ireo mpanao politika panohana fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao no milaza fa misy ireo olona TGV no tendrena tamin'ny andraikitra ambony tsy samy mandefa anarana nefa ireny olona ireny rehefa hanontaniana hoy ny filohan'ny fanavoazan'ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Mikael Randrianirina Colonel. Nametra-panontaniana ihany koa ny filohan'ny fanavoazana ny hoe raha misy olona manam-pahaizana manokana ilain'ny firenena amin'ny fanarenana an'io jirama io nefa nitakosina tamin'ny fitondrana teo aloha dia esorina ve izany izy hoy ny fanontaniana izay napetrany. Ndeha mo arantsika misimisy kokoa ny fanazavana izay noentin'ny Colonel Mikael sy ny valinkafatra izay noentin'ny filohan'ny fanavoazan'ny Republikan'i Madagasikara. Manao karazana enquête kely mikasika azy io fa misy karazana manipulation politique foana koa ambadiky ny le publication. Reny olona reny rehefa miresaka amiko aty hoe ahoana reto olona ny TGV olona ny anona averinao dia saiko mandefa liste. Mandefa aza liste mba hanaovana enquête dia ny ankamaroany tsy mahasarotra tsy mandefa na ray ary. Dia ny mandefa ndray rehefa jerena dia misy manipulation ambadika ao.
misy olona te ametraka ny toerany azy eo am'le toerana tsy nahazo de misy olona ohatrohatran'izay ny ao ambadika de lasa roritina be le resaka tsy mbola vonona amin'ny fiovana tsika amin'ny fanavaozana raha mbola mitazona an'izay toetsaina zay. Ohatra omeko anareo fotsiny raha ohatra ka misy olona anankiray tena tadiaviny ty firenena ty ka manana fahaizana manokana izy manavitra an'io resaka jiro olana jiro eto Antananarivo de satria izy nikasokasoka tamin'ny anina sy tamin'ny anina de horoatsika ve izy fa tsy ampiasaina. Zay ny amaliko an'iny. Ny zavatra izay somary nahagaga kely tany manan-tsatrana feno riveste tamo dia narian'ny tantsaha fotsiny ny letsi fa tsy nisy mpividy. Ireo tantsaha izay niainga avy amin'ny toerana lavitra dia lavitra nefa izao narina fotsiny izao ny vokatra rehefa tsy nisy nanjifa izany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.